miarapatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo misaotra n'Andriamanitra tsika ravana fa efa lany daholo ny carte SD 16 giga izay nisy fampianarana 500 isa namity eto amin'ny pejy marka 1615 ary makasitraka tsika rehetra izay nanjifa izany na teto Antananarivo na inareo tany amin'ny faritany. Ity ampelantanako ity indray zany zao no vokatra vaovao izay atolotra ho antsika rehetra mpanaraka izao pejy izao ary na tsara inatrano ny tolotra izay omenantsika satria izy ity dia carte SD ihany fa 32 giga ary vidéo 300 isa vetrany no tonga dia nataonay ao anatiny ary tsy ny antsika eto Madagasikara ihany afaka manjifa azy fa na ianareo any Europa ihany koa dia afaka mividy azy. Ho anareo antsika eto Madagasikara dia 3 alina ariary no vidiny ary efa tafiditra anatin'izay 3 alina ariary zay ny saran'ny fandefasana azy any aminareo na any amin'ny faritany na eto Antananarivo zany dia izay 3 alina ariary zay fotsiny dia tonga any aminareo ny carte. Ho anareo any ampitan-dranomasina kosa dia 20 euro no vidiny ary efa tafiditra anatin'izay 20 euro zay ny saran'ny fandefasana azy ihany koa poste makany amin'izay adresy omenareo. Ity carte ity dia vrai marque satria eritaona ny garantie ary akoatran'izay dia tsara ho fantatsika fa ireny fampianarana rehetra izay efa natao hatramin'izay ireny miaraka ny fijorona vavolombelatra izay efa nalefa tato amin'ity pejy ity ireny fampianarana ho an'ny ankizy samihafa ireny dia atao anatin'ity vidéo ity daholo ary misy ilay vidéo izay miresaka ny amin'ny asa izay nataonay nandritra ny 5 taona tany amin'ilay ambanivohitra tsona hoe Manaratsandry reportage izy io izay maharitra eo amin'ny adiny iray sasany eo tsy mbola nalefa teto amin'ny Facebook mihitsy fa dia atao anatin'ity carte ity no ahitantsika an'izay fanadihadiana izay. Dia averiko ihany ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny carte ohatran'izao satria tsy mila connexion ianao tsy mila Facebook tsy mila data tsy mila hoe vola na zavatra samihafa fa amin'ny fotoana rehetra naiza misy anao dia azonao enona sy jerena andrakariva ilay fampianarana ao anatiny ary ny tenin'Andriamanitra raha teo dia milaza amintsika any amin'ny hoe lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Arak'izany zany dia novaina satria tsy afaka alaitsika aty amin'ny foibe-toerany pejy marka 1615 zany le izy fa tonga dia aterina avy hatrany any amin'izay toerana misy antsika tsararay avy ihany ary averiko ihany 30 000 ariary no vidiny. Ahoana ny atao raha ohatra ka dia ahazo azy tsika zany ny atao zany dia io misy laharana izay apetraka eo ambany io dia miantso an'io laharana io tsika dia mandefa ny vola avy eo zay rehefa mandray le vola dia miantso anao zany hoe voarainay le vola ary dia eo no mandamina hoe aiza ny toerana anaterana azy tokotokony eo amin'ny 24 heures na 48 heures dia voaray anareo le izy raha tsy hoe any amin'ny faritany lavitra be dia mety 72 heures dia voaray anareo le carte ao anatin'izay. Ho anareo any ampitan-dranomasina kosa dia mandefa commande amin'io adresy email io nareo mk1615.association@gmail.com dia avy eo alefanareo PayPal na virement bancaire arak'izay mety aminareo ilay vola rehefa avy eo fa izahay no ifandray aminareo rehefa manao commande ianareo. Dia tahaka an'izay ry havana no vaovao samihafa izay tsara ho fantatsika rehetra mpanaraka ny pejy marka 1615 ka dia manantena antsika rehetra indray ifandray andray anjara sy anjifa izao vokatra vaovao izay atolotra ho antsika rehetra izao dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.